Miezaka manakaiky atrandry ireo faritra sarodalana tontolo ambanivohitra ivelan'ny renivohitra ny fikambanana MDF mitsinjo ihany koa ny lafin'ny fampianarana ho an'ireo ankizy izy ireo misy ary ny tombony ho an'ireo ankizy eo anivon'ny EPP sahafitana ao amin'ny distriktany Moramanga izay natotosainy ireto fikambanana ireto. Tonga nitokana ny sekoly fanabeazana fototra vaovao tany sahafitana distriktany Moramanga fanomezan'ny ONG Madagascar Development Fund na ny MDF amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary ny alatsinainy teo. 310 tapitrisa ariary ny teti-bolana andrenana fototra-avitrasa izay ahitana trano vaovao telo manana efitra fianarana fanomezana avy amin'ny GLA, ny fianakaviana Britanika, l'Honneur ary ny Addison Foundation izay mpiara-miombina antoka amin'ny MDF. Ny Addison Foundation manokana dia niantoka izany tetikasa izany ho fahatsiarovana an'ilay zazavavy teratany Britanika Claire Carson izay maty loloza mpiarakodia tamin'ny taona 5 teo amin'ny 12 taonany kanefa naniry nitondra fanampiana ho an'ireo ankizy mitovy taona aminy aty Madagasikara. Manana sekoly manara-penitra ankehitriny ireo mpianatra 50 sy mpanabe 20 raha toerana nindramina tamin'ny miaramila ao toerana no nampiasaina hatramin'izay. Antoiny iray nahatery ny toeram-pianarana ka nahatonga ny ray aman-dreny maro tsy nandefa ny zanany hianatra. Mivany olana ankehitriny ka ireo rehetra nandray fitenenana tamin'ny lanonam-pitokanana dia samy nanafatra ny hitandrona fototra-avitrasa sy ny fitaovana miaraka aminy. Efa nanorina lavadrano eo tokotany sekoly rahateo ny Addison Foundation azon'ny mpianatra rano fisotro madio sy fidiovana. Nitarika izao lanonan'izao ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary sy ny PIA ny MDF Andriamatoa Brian Donaldson Navady notron'ireo manam-pahefana isatsokajiny eto an-toerana notarian'ny lehiben'ny distrika Moramanga sy solombavam-bahoaka Moramanga.